Nahitsy ary tsy nisorona ny lehibenny na ny chef de zone d'administration pédagogique ao Ambavahaditokana Itaosy, distrikanAtsimondrano raha nilaza fa tokony ampidirina sy alalinina ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny resaka ara-pananahana. Nambarany fa anisanireo fototra ahafahana misoroka ny voaka loloatra eo amin'ny zazavavy sy ny tovovavy izany. Tsy adinoina ao anatin'io fanapahan-kevitra io ny fampahafantarana sady ny ankizy tiany mbola any an-tsekoly ny zo fototra tokony ananan'izy ireo eo amin'ny lafiny ara-pananahana. Nambarany mantsy fa anisan'ireo antony mampialan-daharaha an-tsekoly an'ireo ankizy vavy ny fitondrana vohoka. No amafisin'ny filohan'ny ONG Tsaramanasoa ihany koa izay voalaza n'ity tompon'andraikitra eo amin'ny sehatry ny fampianarana ity. Eo amin'ny resaka classe d'examen zao dia misy misoratra anarana izy dia rehefa tonga ny classe d'examen dia tsy tonga dia hoe fananahana dia hoe be voka raha misy eo amin'ny 1% eo ngambany izay fa le olona zany matahotra amin'le dia misy koa henatra amin'ny fiarahamonina le izy dia afenina hoe ditra sa herisetra sa plasy 3e mbola tsy ampy taona izany eo amin'ny 14 taona eo. Zava-dehibe indrindra amin'ny fiarahamonina zao nasiana kely ny instruction civique morale dia ampidirina mba mangataka kely ohatra hoe fotoana 3 minitra 4 minitra ampirisiana ireo mpianatra amin'izany hoe tsy matahotra sotr'izany satria fatahorana koa ny tena manjaka amin'izao any an-tsekoly any. Ao anatin'ny taranjam-pampianarana dia misy ny SVT dia ao anatiny ny mpampianatra 𝗩𝗢𝗛𝗢𝗤𝗢𝗏 izay mivantana satria raha ny fandaharam-pianarana dia manomboka classe de 9e ny mpianatra dia efa mianatra amin'io mampiditra ny resaka sexuel io dia ao anatin'izay no anafisana an'izay resaka momba fananahana izay. Tokony mihitsy priorité de priorité ny fampahafantarana izany hoe sexualité, ny firaisana ranofo précoce, ny fanalahan-jaza tsy nahazahoana lalana sy mety ho conséquence an'izany eo anatrehan'ny toe-batan'ilay zaza izay fantatsika tsara fa mbola tsy maoty akory dia efa misy an'izany 14 taona 15 taona dia efa bevoka dia hisehitra sady ny renim-pianakaviana ho teraka. Tafiditra ao anatin'ny andraikitra sahan'ny fikambanana Tsaramanasoa ny fanampiana ireo olona hiara-ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina. Hatreto, ireo vehivavy sy ny ankizy no tena hiarana ireo karazana herisetra miseho amin'ny endriny maro samihafa ka mateti-pitranga ao anatin'izany ny fikasihan'ny tanana sy ny fanolanana. Nambarany filohan'ity ONG ity fa mbola olana goavana tsy ahafahana mamongotra sy manasazy ireo mahavandoza ny tsy fahasahian'ireo hiara-ny herisetra mitoroka eny amin'ny manam-pahefana. Tena be dia be tonga amin'ny taraina aminay zany dia ny herisetra mahazo ny tokantrano vehivavy dia misy koa zany ny ankizy amin'ny endriny tsy ara-nofo ihany fa tsy misy sakafo loazan'ny rainy, misy raim-pianakaviana mamolava manao fihetsika izay manahirana ny tokantrano dia mitaraina. Indraindray ao anatin'iray andro difotra mihitsy izay 3-4 indraindray mety tsy misy moa ilay taratasy fanomezana fahefana ahafahanay manaraka an'ireo taratasy hatrany amin'ny polisy ny tribonaly dia miara-miasa amin'ny commune izay. Miara-misalaha amin'ny ONG Tsaramanasoa eo amin'izay ady amin'ny herisetra miatra amin'ny zazamam-behivavy izay ny commune Ambavahaditokana. Ho fanampiana ireo renim-pianakaviana sy ireo vehivavy, nisy ny atrikasa momba ny fampahafantarana ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na ny mahavavy, ny drafitra momba ny fianakaviana ary ny zo ara-pananahana sy ara-piterahana no karakarain'izy ireo niaraka tamin'ny chef zapa teny amin'ny commune Omaly 20 Novambra. Fiaraha-miasa izay niantefa tamin'ny fikambanam-behivavy ao amin'ny commune Ambavahaditokana sy ny sehatry ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Tanjona tamin'ny fanantanterahana ity atrikasa ity ny anaparihan'ireo mpikambana ireo torohay izay nampitana tamin'izy ireo eny anivon'ny fokontany misy azy tsirairay avy. Tombontsoa lehibe ho anay eto anivon'ny commune Ambavahaditokana ny fisiany izao atrikasa izao mba ahafahan'ny renim-pianakaviana mahafantatra an'izany zoany izany ary indrindra ihany koa ho an'ireo ankizy mpianatra eny anivon'ny sekoly. Iray amin'ireo renim-pianakaviana ao anatin'ny fikambanam-behivavy ao amin'ny commune Ambavahaditokana nisitraka ny fampiofanana sy ny torohay nandritra ny atrikasa omaly io hiantry ny aina rasoa velomanana. Aminy mahavoamera ny fahasalamana sy voamera ny sosialy azy
Matetika ity farany no mahita ireo trangana herisetra miatra ny vehivavy sy ny ankizy eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy mijanona eo amin'ny fampaherezana sy ny famporisihana ireo niaran-doza asa hitorika ity farany fa manampy hatramin'ny fitondrana an-tanana ny raha eny amin'ny mpitandro filaminana. Tenena moramora hoe tena tsy mety tsony le izy fa mandana mba manao filazana mandalo tohatra tsika zany any amin'ny président fokontany dia mandeha arakarak'izay zany le izy dia le vehivavy amin'io zany menatra be sao izy be dia raha vao mandeha makany dia zay zany nataonay hoe alefa sary le anaranao sy ny rehetrarehetra dia hoentina ihany dia teneninay ny anaranao dia zay zany tsy teny vatana amin'le lehilahy fa amin'ny alalan'ny manam-pahefana zany no ataonay maka an'le lehilahy fa le izy zany tena mbola matahotra be an'le hoe nenareo vita fa raha vao afaka ianareo dia zany indray maty an'le ohatran'ny hoe vazansa zany no atahorany dia zay zany mampirisika foana anazy dia zay aloha zany ohatran'ny hoe mba mipetrapetraka le izy aloha. Tena misy marobe dia marobe mihitsy zany le tranga ohatr'izay Marina fa miara-miasa amin'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona indrindra fa ny ankizy sy ny ministeran'ny mponina ihany koa ny ONG Tsaramanasoa eo amin'izay resaka herisetra mianjady eny amin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina izay.